herinandro ny fahamarinana fandaharana iarahanao mitoy vaka ny fahamarinana na ny chaîne d'honnêteté isan'andro ny 5 ka hatramin'ny 1 desambra ny lohahevitran'io ny kolikoly mahasimba ny fo. Arabaina manokana ianao tonga soa ao anatin'ity andro anio ity miaraka eto amin'izao fandarana izao isika noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny tohivaka ny fahamarinana na chaîne d'honnêteté fikambanana kristianina mifototra amin'ny ady amin'ny kolikoly amin'ny alalan'ny fitaomana ny mpikambana ao aminy iaina marina ny maha-kristianina zany hoe mpanaradian'ilay Kristy fahamarinana. Izay fikambanana tohivaka ny fahamarinana izay no manomana sy manolotra ho anao mandritra ity herinandro ity ho renao sy ho hitanao ny fifampizarana tenin'Andriamanitra afahantsika mijoro marina tokoa tsy hijanona fotsiny eo amin'ny asa ambony latabatra ao anatin'izany ady amin'ny kolikoly efa himasoantsika malagasy izany fa tena ny isam-batan'olona mihitsy no hirotsaka an-tsehatra. Ny isam-batan'olona izany anie zao sy anao hirotsaka an-tsehatra mba tena hijoro marina hiady amin'ny kolikoly ka hitondra fiovana eto amin'ity firenentsika ity. Manasanao ahy ety am-piandohana ndao hivavaka aloha isika. Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy tokoa no anatonanay anao amin'ity anio ity no ny fahasoavanao dia afaka miantso anao zay hoe rainay, miantso anao zay mba hampianatra anay, hampahery anay, anoro anay tokoa ny lalana tokony izoranay fa tena eto amin'ny tany miady tokoa zahay ao anatin'izao resaka kolikoly sy fahalovana eto amin'ny firenena izao. Mila anao zay Andriamanitra miasa ao anatin'ity fotoananay manokana ity mba ahenonay fa rehefa mandefa ny teninao ianao dia mitondra fanasitranana aty anatinay manokana ao anatin'ny fianakavianay, ny ankonana misy anay, ny fiarahamonina misy anay ary fanasitranana amin'ny firenenay. Mitenena aminay ary anio fa vonina iaino anao zay. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo no anaovanay ny vavaka. Amen. Araka ambarako aminao teo mandritra ny herinandro manomboka anio hatramin'ny alahady ho avy zao dia hifampizara eto isika, hifampizara inona moa tenin'Andriamanitra. Ny lohahevitra izay hobanjintsika, ny lohahevitra lehibe izay jerentsika mandritra n'ity herinandro ity dia ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny boky Noabolana toko 5:10-7 ilay tapany faharoa. Zao ny tenin'Andriamanitra ambara hoe izay mankahala kolikoly no velona, izay mankahala kolikoly no velona. Amin'ity anio ity manokana dia nijerentsika asianao miaraka dia ny hoe ny kolikoly io mahasimba ny fo. Ny kolikoly mahasimba ny fo. Teny efa enitsika asianao ombieny zany resaka hoe ady amin'ny kolikoly zany. Motsy izay tena zany tokoa. Fa andao aloha isika asianao amaritra mazava ety am-piandohana ny antsoina hoe kolikoly. Fa inona tsara moa no hoe kolikoly? Ny antsoina hoe kolikoly dia izay rehetra fanararaotana tompon'andraikitra anankiray ny fahefana ananany mba azahoany tombotsoa ho an'ny tenany manokana. Tombotsoa ho an'ny tenany manokana. Zany hoe ny olona anankiray manana fahefana dia mampiasa an'izany fahefana zany amin'ny fomba tsy ara-dalàna mba azahoany vola na tombotsoa ho amin'ny fiainany na ny fiainan'ny fianakaviany manokana. Ao anatin'izany na ny mandray kolikoly na ilay manome kolikoly dia raha eo anatrehan'Andriamanitra samy meloka avokoa satria mila taditsika fa ilay Andriamanitra tompoitsika io Andriamanitra masina, Andriamanitra marina, tena tia ny mpanota fa tena mankahala ota
ary tena mankahala zay rehetra mety hoendrika tsy fahamarinana na everina ho kely na overina hoe tena tsy fahamarinana avolenta. Efa ela ny firenentsika no fantatritsika hoe miady amin'ity kolokolo ty, mametraka sehatra samihafa isaorana an'Andriamanitra ny fisindreny rafitra samihafa ireny izay natokana hijerena ny paikady manokana anatanterahana an'izany ihany koa hiadiana amin'ny kolikoly. Samy miara-manaiky mihitsy sika sy ianao fa aretina mikika tahaka an'ireny hoe homamiadana na kansera ireny, mikiky ny firenentsika ity resaka kolikoly ity izay tena sakana mavesatra ho amin'ny fampandrosoana ny firenena. Marobe ny efa hetsika fikaonando, ny hetsika fampiofanana samihafa, ny fitoroana, zavatra be da be ny efa natao sy mbola heverina ho atao eto amin'ny firenena. Hatreto tsika sa mbola miara manaiky fa mbola misy ary tena misy eo anivon'ny fiarahamonina malagasy ny kolikoly. Amin'ity an'io ity zany te ametraka fanontaniantsika hoe ahoana reny no tena hampahomby an'izany ady amin'ny kolikoly zany, fa inona ny tena fototry ny olana, satria vola tsy toko tsy foroana ange, arena tsy hitalany ange no very isa-taona vokatry ny kolikoly, ary tena loharanona fahantrano malagasy, tena mampahantra atsika io resaka kolikoly io. Ny tanjontsika sy ianao zany ao anatin'izao fiombonana amin'ity herinandro ny fahamarinana ity, andao hiaraka hijery ny vahaolana zay atolotr'ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, atolotr'ilay nanamboatra atsika Andriamanitra tompontsika ray any an-danitra io, izay azoko antoka fa manana ny paikadiny izy hiadiana amin'ity kolikoly ity. Andao antanitsika ny heviny ao anatiny io baiboly io, fa io baiboly io nitorolalana na manuel lay mpamorona atsika dia arahantsika zay lazainy. Ny olona miomana ny andresy dia mandinika tsara, mijery tsara ny fomba fiasan'ny fahavalo, moa tsy zay mila jereny tsara fandrao mamely totondry rivotra fotsiny. Raha ohatra ka tsy fantatrao koa hoe avaiza tsara zany fahavalo zany, avaiza izy ny mamely, ahoana ny taktikany, ny tetikadiny, dia manjary mamelimely fahatany fotsiny sika dia ho reraka ambony any. Raha tsy le fototra aretina na le loharanona aretina mihitsy no hidirantsika, raha toka mbola mijanona fotsiny tsika ao anatin'ny fitsaboana ny soritra aretina, zany hoe le tranga misy eo ivelany eo, raha izay fotsiny ny ataontsika fa tsy mifototra mijery tsara hoe fa inona no antony mampisy an'io, inona no mahatonga n'ity olana ity, dia mbola iodikodiny ety antsika taona maro. Araka ny namaritantsika azy teo aloha, ny kolokolo isika dia fanararaotana fahefana, olona anankiray zany mampiasa ny fahefana eo an-tanany amin'ny fomba tsy ara-dalàna mba azahoany zavatra ho azy manokana, tombontsoa ny tenany manokana. Ty resaka kolikoly ty na ny manam-bola be, ny mpanan-karena, na ny olona tena sahirana, ny saranga ny olona rehetra eo amin'ny fiarahamonina dia samy tena resy ao anatiny, samy mahazo ny tsirairay avy, ary indrisy fa tahaka n'ireny efa lasa fiainana mandeha ho azy eo amin'ny fiainany malagasy. Tsy ravako
aleo jerena ny fototra, fa ny olona sahirana tokoa dia tehiteny hoe sitrany ai kely. Ny olona manana indray manana efa manam-bola mbola te hampitombo dia hampitombo hatrany izay eo an-tanany. Mila azontsika tsara fa ampahany ihany amin'ilay tena olana ange lay hitantsika eo amin'ny fiarahamonina raha ity resaka kolokolotsy ny resantsika. Ampahany ihany aminao satria tahaka an'ireny hoe iceberg. Ainao moa zany iceberg zany vongana la glace be zany any amin'ireny tendrony tany any amin'ny pôle any eo amin'ny ranomasina, any amin'ny ranomasimbe any amin'ny tendrony tany any misy an'ireny vongana glace ireny. Tazanonao avy ety lavitra ety dia mety ho hitanao hoe misy la glace ireny, fa mila azonao tsara fa io ihany ny hitanao eo ivelan'ilay ranomasina eo, kanefa kay ao ambadika io tena fototra ngeza, misy faka ngeza be ao ambany. Ary raha tsy mitandrina ny mpamily ny sambo ny mpanamoro ny sambo midona amin'izany fakan'ilay la glace be zany. Tena toy izay mihitsy ny kolikoly. Ny endrika ivelany aty hitantsika maso, ny reny mametra kely isan-karazany reny, ilay mila mandoa an'ity vola ity zay vao mahazo an'ity asa ity. Fa le faka ao ambany ao misy fakany amin'ny tontolo tsy hita maso any, izay io mihitsy ny mila hiadiavantsika sy ianao. Raha tsy fongotra io fakany io dia mbola ho tafajanony eo an-tranontsika fotoana ela. Ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Efesianina 4:9-12. Paoly apôstôly no miteny amintsika hoe isika sy ianao ange tsy mitolona amin'ny nofo amandra. Tsy mitolona amin'ny nofo amandrantsika fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamaizina zao dia amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Ny loharano ny fahavalo ny fahavalo tena fototra dia izay devoly satana izay, na mino ianao na tsy mino dia misy zany eny amin'ny rivotra eny. Ary ny fomba fiasany dia mitily ny fotsika izy, mitily ny fotsika izy, satria fantany loatra le tenin'Andriamanitra ny amin'ny ohabolana 4:7 hoe zao ny tenin'ny mpanoratra ny ohabolana hoe tandremo mihoatra noho ny zavatra rehetra dia tandremo ny fonareo fa avy ao aminy avy ny aina. Fantatry ny devoly fahavalo fa raha vao io fotsika io no tsy tafaray amin'Andriamanitra fa lasa na zavatra hafa na feno zavatra hafa dia resitsika izay. Enoy nefa ny tenin'ny tompo, enoy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Matthieu 9:4. Jesosy no milaza hoe izay misy ny hitoerany arenao dia any koa ny fonao. Ny olana raha afako dia ilay tenenan'ny Paoly apôstôly any amin'ny Timoty 1:5 manambara amintsika hoe ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra. Raha toizantsika ny voasoratra ao dia zao ny toy any teny hoe koa ny sasany izay fatra-pitady zany dia efa voavily ny ala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny ala elobe. Inona zany? Ny fitiavam-bola izay mandeha alefa n'ilay devoly fahavalontsika any anatin'ny fotsika nge ka lasa manjaka ho anatin'ny fotsika, izay no lasa tonga fototra ny ratsy rehetra. Anka tena le fotsika mihitsy no lasa te anakarena. 5:7 Timoty 1:1 dia milaza hoe fa zay te anakarena dia latsaka amin'ny fakapana sy ny fandrika ary ny filana maro tsy misy antony sady mandratra izay mandetika ny olona eo amin'ny fandringanana sy ny fahaverezana.
iza amintsika reto zao no tena samy laza hoe nao za tsy te hanankareny zany fa le areny le arena mora laniny kalalao sy azon'ny mpangalatra ve zay ange no asisy clé de voly satana izay fahavalontsika aty anatin'ny lohantsika aty anatin'ny fotsika hameno ny fotsika lasa vo mifo maraina ianao dia tsy misy afa-tsy zay hoe aiza ny ahitako andravola aiza ny ahitako ny arena ka ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny mpitory-teny any dia manambara tsara ny boky ny mpitory-teny hoe zay rehetra fatrapity arena zay tia vola ho izy dia tsy mety voky vola zay fatrapity arena tsy mety voky ny fitombon'ny arena tsy mahavoky zany fa rehefa mahazo ray alina ianao dia azo ray etsy mahazo ray etsy ianao dia azo ray tapitrisa zany mihitsy le toepotsika izay nidira ny fahotana ary vomaika tam'le kolikoly dia lasa manjaka ao anatin'ny fotsika ao anka teneniny mpitory-teny fahafito anjeny fahafito hoe ny kolikoly mahasimba ny fo ny tanjon'ny devoly ange fantatrao moa fa ianao ny ao amin'ny tarigetra ny devoly tsy ianao rery tsika sy ianao ny ao amin'ny tarigetra ny devoly ary efa lazain'i Jesosy mazava any amin'ny Jaona 7:50 fa ny mpangalatra dia io devoly io tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary andringana zay hangalatra ny fahasoavana tian'Andriamanitra atao amin'ny fiainantsika hangalatra n'le fiadanana hangalatra n'le fiainana tena izy tena fiainana ngeny efa omen'Andriamanitra atsika sy ianao malagasy reto hoe firenena farany manan-karena indrindra eto ambonin'ny tantsika ngamby ianao miaino ahy amin'ny teny any zany hoe diso paika kosa angamby zany teny zany manan-karentsika raha oharina amin'ny firenena any Japon fotsiny tsika zao zany firenena Japon zany ny japonais nge raha afako ny arena ananany ororon-tany ny ananany dia zay fa zao tsika sy ianao manana inona areny zany na amboniny tany na ny ambanin'ny tany na eny amin'ny rivotra rehetra eny na eny amin'ny sisin-dranomasina manan-karentsika fa farany mahantra indrindra eto ambonin'ny tany satria nahoana satria angalary ny fahavalo ary ny fomba angalarany azy dia amin'ny alalan'io fotsika io izay jonono manokana hitanao mampiasa ny fitany arena ny devoly ohatrany hoe mahazo arena tokoa aloha le sitrany kely fa aikay fitana anjonony atsika natahaka n'ireny fampatoriana na anestezia ataon'ireny tonga anao tsy aheno hoe efa tena sepotry ny fahasimbana tanteraka mihitsy ange ianao zany tsy tonga saina nefa ianao ora avako amin'ity an'ity miteny anao miteny amiko sy aminao ny tompo mahasimba ny fo io kolikoly io ary ny fototra mahatonga ny ty ady amin'ny kolikolytsika ty izay tsy mbola mahomby dia satria mbola le ivelany ihany ny tena ataotsika fa ny fototra ravako dia ny fotsika ny fo ao ny fototra ao mety hiteny angamba ianao hoe ka efa simba ne inona tsony moa zany no atao efa tena simba le fo marina lenao tena simba ny fo raha jerentsika ny tenen'ny tenin'Andriamanitra ny ambokin'ny Jeremia mpaminany 7:20 ao neva kitsika Jeremia 7:17 zao soratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra io hoe ny fo dia mamita ka mihoatra noho ny zavatra rehetra sady manana aretina tsy azo sotranina izany mahafantatra ny aminy toy izany tompo eo amin'ny 10:10 miteny hoe za Jehova ho izy no mpandinika ny fo sy mpamantatra ny fo ry malagasy avako andaotsika sianao anio hiaraka iaikitsika fa ny fotsika
tena resy ny fitiavakarena, tena resy ny fitiavam-bola. Anika lasa nomentsika alalana ny devoly fahavalo hamotika atsika tamin'ny alalan'izany, dia lasa manjaka eto amin'ny firenentsika ny kolikoly. Anio ary inona ny vahaolana? Ny vahaolana dia ilay Andriamanitra mpandinika ny fo teo, ndao anatona azy tsika sianao. Tahaka an'ireny olona marary tena areti-polalina reny, mila atao grefy io fotsika sianao io, mila chirurgien cardiaque mihitsy, tena manao opération azonao zany io fotsika io. Mila foran'Andriamanitra io, mila ny fandidina ataon'Andriamanitra solony, tsy amboarina fotsiny, tsy ny fanamboamboarana ity ivelany, tsy zany ny mahavitra atsika sianao, fa ny fandidin'Andriamanitra, grefy du cœur no andrasan'Andriamanitra ho avelan'Andriamanitra, ho avelanao Andriamanitra efa voninanao azy, fa ho avelako ve Andriamanitra anao azy atao amin'ny fiainako? Ho avelanao ve Andriamanitra anao an'izay fanolona ny fonao zay grefy? Ahoana zany? Ny Ezekela 4:7, anjiny 4:20 sy 7:20, ao amin'ny vanjiny 4:20 izy manambara hoe omeko fo vaovao nareo izy. Ny fanahiko no fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofinareo ny fovaty, fa omeko fo nofinareo. Ny fanahiko no ataoko ao anatinareo. Te anome fo vaovao ahy sy anao Andriamanitra. Raha tsy le fo vaovao avy any aminy, tsy afaka ny handa na tsy anao an'izay kolikoly zay. Raha mbola tsika sianao koa dia zavatra normaly eo amin'ny fiainantsika zany, kolikoly zany, simba ny fotsika, fa mila atao grefy io. Tenenan'ny tompo any amin'ny ohabolana 7:20 hoe anaka ho izy atoloriany fonao. Ndao atolotra ny tompo ny fotsika, fa miandry izy zay fahalalana na zay fanomezan-dalana, zay no andrasan'Andriamanitra, vitan'Andriamanitra ny manasitrana ny firenentsika. Nalavaka lalina tahaka n'inona azy no ilete atsika ao anatin'ity resaka kolikoly ity, mampahantra velona atsika. Lazaiko anao, misy fanantenana rehefa omentsika ny tompo ny fotsika zay simba ny kolikoly, omentsika ho solony vaovao. Meteza renao, jereo manokana io fonao io androany, omeo an'Andriamanitra ho vaina, ka afaka hankahala kolikoly. Fa tadio tsara, fa zay mankahala kolikoly no velona. Ivavaka sika. Andriamanitra, misaotra anao nanambara taminay ny fahamarinany teninao, manaiky zahay fa simba ny kolikoly ny fonay, tena simba ny fitiavakarena, tena io fitiavam-bola ty anatinay io no fototry ny ratsy rehetra, miaika an'izany zahay. Tsy mahavita manova ny tenanay zahay, mila anao zay Andriamanitra, forao ny fonay, ataovy grefy amin'ilay fo vaovao avy any aminao. Misaotra tompo fa miasa ty anatinay ianao, manasitrana ny firenenay, manasitrana anay manokana, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay mangala kolikoly no velona, ohabolana 5:20 tapany by. Jesosy ihany no afaka manafaka ny firenentsika ao anatin'izao lavaka izao. Tsy mahavita mandany kolikoly amin'ny herin'ny tenantsika sika, fa amin'ny alalany rery ihany. Izy ilay fahamarinana, miantso anao izy hiara hiasa aminy. Manasanao ifampitatana aminay eto anivo mitoy vaka amin'ny fahamarinana. Midira ao mpikambana, tsy dio ny page Facebook chaîne Donalité, na antsoy ny 034 43 982 26.